ahoana marina. Rehefa iza dia azo ampiarina ny lalàna, andro sisa no isaina dia anamarika ny niverenany fahaleovantena ny fireneny ny vahoaka malagasy nefa 20 ny volana Jiona izao. Ny taona 1700 no efa nandrenesana fa tantandalany Madagasikara. Ao anatin'ny Repoblika fahaefatra tsika izao. Tsikaritra tanteraka fa lasa fitaovana politika ho an'ireo mpitondra ny fampiarana ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena ankehitriny. Rehefa metimety amin'ny mpitondra ny fampiarana izay dia avy hatrany dia miditra amponja izay voalaza fa mandika lalàna. Eny fa na dia tsy hita fototra mazava aza ny tena antony. Toy ireo olom-pirenena izay nampidirina amponja vokatry ny fanaovan'izy ireo akanjo mena tetsy Analakely. Vaovao nisongadina tato ato ny fanaovana andromaso sy ny fikasana ny isava ny fiara izay nitondra ny filoha Marc Ravalomanana rehefa avy tany Mangamila izy ny herinandro lasa teo. Ity no fanadiadiana sy ny tatitry ny mpanao gazety momba izay. Mbola sakana ny mpitandro filaminana fandroany indray ny fiara nitondra ny filoha Marc Ravalomanana teo lazaina izay niteraka fahasorenana ho an'ny mpampiasa lalana noho ny fitohanana lavareny nataony ny mpitandro filaminana. Araky ny hitantsika teo iny dia namelarana ersa mihitsy ny lalana ary efa niandrasan'ireo mpitandro filaminana ireo mihitsy ny filoha Marc Ravalomanana. Fandrarana miendrika didijadona izao fietsika nataony ny mpitandro filaminana izao. Laza mo ireo zandary raha nanontaniana fa baiko ny azy ireo ka tsy maintsy tanterahana. Mila manao fizavana tsotra fotsiny-tsotra izao izy ireo ho hiatrany ny fanazavany. Barazy sanitaire no nolazaina fa atao kanefa dia ersa sy basy no arangarangan'ireo zandary mpisava. Tsy vitany roa na telo ireo zandary miantrana teny antoerana fa dia maro mihitsy. Inona no tena ao ambadika? Voafaritra mazava ao amin'ilay lalàna 320 tsipika aotraotra ray ny sata amin'ny fehimanokana ny filoham-pirenena teo aloha. Tsy adinkevitra izany satria ninonina ambarany mpitondra dia filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana ankoatra ny mahalehibe ny mpanohitra azy. Tsy fantatry ny mpitandro filaminana ve io lalàna io sa inina ikipina satria ambony kokoa ny tombontsoa politika ataon'ny ministra tompon'andraikitra ny gendarmerie. Niteraka resabe tokoa iny tranga iny. Eny fa nahatrany anaty tambajotra serasera aza. Ho an'ireo solom-bavam-bahoaka manohana fitondrana aza moa dia sany laza mihitsy fa matetika izy no voasakana saingy manaraka ny fepetra apetraky ny mpitandro filaminana. Ny lasa nefa tsy fanadino koa indro averineto ity tahiry-tsary izay voaray taona vitsivitsy lasa izay. Solom-bavam-bahoaka izay nosakana ny mpitandro filaminana saingy tsy nanaiky ny hosavana tamin'ny fotoana io. Aiza le enquêteur reza sy le anona fa lasa olona fandeo ivelany ndraiky eo no anio azafady le tompo. Ia mba ifampiresaka ny commissaire Ostrom avy amin'ny brigade criminelle mba fampiresaka aminao. Ia izay zany a tonga eto mikasika n'le fiaranao tsy mpiarazany ity ka hisavan'ity fiara ity zahay. Fa satria lalana baisa ny isavana vao ny fiara. Dia officier de police judiciaire tonga eto sady tompon'andraikitra ao amin'ny brigade criminelle ihany koa. Dia alohan'ny zavatra rehetra zany a dia le antota taratasy maha
anao zany no jerevanay Tota takatasy za aloha manana ny kartako manana ny immunité-ako fantatrareo tsara député eto Antananarivo noho izany tena tsy afaka ame nininina anareo aho. Nany antoka tapitasy no siara ve? Tsy azonay aminanareo. Mianatriny anao mizahay fa izahay manao ny asanay manokana. Io tsy olona tsotra ohatrany nanamboranareo ny président Alain Ramarson hafa iny. Ty olona député namanay io mazava amitsika tsara angamba ny resaka ny fanaovana ity solombavam-bahoaka ity sy ny mpitandro filaminana izay anao ny fisavana ny fiarany teto. Minitra vitsy taorian'io anefa dia nisy solombavam-bahoaka izay manohana fitondrana ny tsioka kiririoka ka nitondra savorovoro tamin'ireo mpitandro filaminana nanao io fisavana io. Araho angeny zavaniseho hoe izay no zavanisy tamin'izany fotoana izany dia nilasa ny saina hoe angamo tsy manana asa tamin'ny fehy azy ihany koa ny filoha Marc Ravalomanana izay filoham-pirenena teo aloha, sa natao sino soratanareo ary narafitra io lalàna io mba hiarovana ny mpitondra sy ny manodidina azy fotsiny. Tsy nijanona teo moa ny antsunjay ataony zandary amin'ny filoha Marc Ravalomanana io. Ity no zavaniseho ny omaly Alarobia. Voasakana indray ny fiara nitondra ny filoha Marc Ravalomanana androany tetsy Ambohimankakely raha avy any Amerika Sinina ny tenany. Raha loharamba vaovao ray dia tsy nisy ny sakana tetsy amin'ny rond-point Ambohimankakely ny maraina teo ary nizotra araka ny tokony ho izy ny fifamoivoizana. Fa tany vao avy nandalo raha niazo any Amerika Sinina kosa ity filoha teo aloha ity dia niamafy ny sakana raha vao nareo hoe andalo eo ny filoha Marc Ravalomanana na moana erisa mihitsy aza. Tokony tamin'ny telo ora tolakandro teo dia hamonjy fodineny faravohitra ity filoha teo aloha ity dia raikitra ny fanakanana. Teto aloha dia nilefitra ny zandary. Nisy tamin'izy ireo no nahatsikaritra fa misy fiara mitondra diplomaty tao aoriana ny filoha Marc Ravalomanana. Super, on est pas non. Asa hoe ny fahitandreo mpitandro filaminana diplomaty niaraka tamin'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ve no antony nampilefitra azy ireo. Nambaran'ireo zandary indray aza aveo fa sakana ara-pahasalamana no misy eo Ambohimankakely io. Dia mipetraka ny fanontaniana hoe ahoana marina ireto mpitondra ireto e? Olom-pirenena malagasy ny filoha Marc Ravalomanana fa tsy karana akory
na japonais ary mizaka ny zo-pirenena malagasy. Koa nahoana izy nofefena ivezivezy eto amin'ny tany razana? Ny hita dia tsy zaka ny mpitondra ny mahita ny filoha Marc Ravalomanana hitondra vahaolana manoloana ny fahantrana lalina mahazo ny vahoaka malagasy, vokatry ny tsy fahaizan'izy ireo mitantana izao. Baiko tokoa no iainan'ireo zandary ambany sy manatanteraka ny baiko, fa ny mpanome baiko no tokony omenatra amin'ny zava-miseho tahaka izao. Raha solombavam-bahoaka aza manana ny sata mifehy azy manokana ary sarotiny amin'ny fandikan-dalàna atao azy ireo. Maika ve fa filoham-pirenena teo aloha izay ray aman-dreny ny vahoaka malagasy rehetra? Tsy vao androany mantsy io fihetsiky ny zandary io, fa tsarotsika tsara angamba ny heritaona tahaka izao. Raha ny vavaka nankalaza ny jobily tao amin'ny FJKM Soavinandriana ny filoha Marc Ravalomanana dia saniditra hatrany anatin'ny tokotanim-piangonana mihitsy ireo zandary ary saika ikasika ny filoha Marc Ravalomanana. Soa ihany fa sarotiny amin'ny olona rovany ny mpiambina azy tamin'ny zampotoana izany, any ka lasa nivadika ho fampiresahana. Raha misy ny mpandika lalàna eto Madagasikara dia voalohany amin'izany io mpitondra ankehitriny io. Move misy sa mampiatra lalàna aminy. Nisy lalàna mazava nipetraka teto nandritry ny amehana ireny, fa tsy azo atao ny mamory olona mihoatra ny 50. Ny filoham-pirenena mihitsy no mandika izany ka mitety faritra mamory vahoaka. Sa nandrainy andraiky ny veny zandary? Fa rehefa iza zany de tsy ampiarina ny lalàna, fa rehefa iza de ampiarina ny lalàna. Tranom-panjakana maro no lokoin'ny mpitondra ho lokony antokony izy ireo. Misy lalàna mamaritra izany. Say nandrainy andraikiny sy sa nampiatra lalàna ve ny tompon'ny fampiaran-dalàna? Ny fehiny de izao. Betsaka loatra ny fampanantenana pôkaty tamin'ny vahoaka malagasy ary diso fanantenana amin'izao fitondran'izao ny vahoaka. Any ka mitodidosy miverin-dalana any amin'ny filoha Marc Ravalomanana ny vahoaka ankehitriny. Ity filoha teo aloha no sady lehibe ny mpanohitra ity raha teo no any mahatsapa ny marary ny vahoaka raha toa ka variana amin'ny fiarovantsezany tsy iozongozona ny mpitondra sy ny akaiky vilany aminy. Ny vely rano raha teo nanjary rano mitete mba tsy ilazana hoe lasa riaka, any ka atao zay fomba rehetra mba anaovana raha matahory, tsy hifampikasoan'ny filoha Marc Ravalomanana amin'ny vahoaka malagasy. Amin'izay mantsy de izay tiany mpitondra atao ety no atao, de ny fampahantrana manara-penitra ny vahoaka mba azahoany anambaka amin'ny vary 5 kapoaka sy ny menaka mora izay tsy hitany nanjavonany amin'izao. Fa na ny menaka iray tavoangy aza efa lasa 7,000 ariary ankehitriny. Tsy ireo mpitondra ireo ve no tokony ampiaran-dalàna voalohany, satria tsy izao zava-misy izao no ny fanarahany tamin'ny vahoaka? Fa ahoana mariny? Ahoana mariny?